Taranja tennis mandalo eto Tanindrazana iseheno razafina maso izay mpilalao tennis malagasy izay tondravo ny anaram-boninahitry Madagasikara tamin'ny fotoanandro ny ankehitriny dia mbola milalao ny vehivavy ary any Hong Kong izy no mila ravinahitra amin'izao fotoana izao nofinofiny ny anangana club anana club ampianarana izany taranja tennis izany tafatsangana zany ankehitriny ary vonina ihany koa izy ny anampy ireo mpilalao tennis malagasy nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety ary izy tamin'ny ity herinandro ity andritra izao fantalovany teto Madagasikara izao. Ny vaovao momba an'izay dia ny présenté an'ity société crééko tany Hong Kong ity. Ampahafantariko ny malagasy tsara fa rehefa miezaka avy any na dia mipetraka any lavitra aza raha mbola miezaka dia afaka manao miréaliser ny rêve anao ianao. Ny atongavako eto koa itenenako hoe anampy ny mpanao tennis gasy izay zavatra efa nataoko fa satria ny entreprise koa c'est Hollande limited club privé any Hong Kong ohatrany hoe club ohatrany hoe tennis club eto amin'ny eran-tany zany zay ny zava-baovao. Anampy gasy moa zany nantiako tenena manampy ny mpanao tennis gasy hoe afaka c'est Hollande rehefa afaka makany mpanao tennis manomana championnat ary misy tournoi any ny atao hoe tournoi WTA na ATP afaka miezaka izahay anampy momba ny organisation sy ny fomba entanany ihany zany durant les tournois. Ny faharoa manarak'izay ny fomba fampianarana izay azoko tany andafy tiako hozaraina amin'ny via internet amin'ny coach rehetrarehetra eto Madagasikara via internet. Raha izay lalana tianao atongavan'izay hitanao ve hoe hatramin'ny nandraisanao an'le nanokafanao an'le école tena hoe misy vokany azo tsapain-tanana ve le izy? Fa satria misy ny vokany satria nanomboka tamin'io c'est Hollande io nanomboka tamin'ny 1er septembre anaky 10 angamba ny élèveko any Hong Kong zao izy efapolo sady différentes nationalités zany hoe misy ny américaine na ny australienne na ny frantsay ny sinoa dia tamin'ny voalohany za sy ny anankiroa izahay no créé an'le izy zao manana mpiasa 10 ao anatiny le société zany. Inona zany ny tena hoe ho tombontsoa manokana ho an'ny mpilalao tennis malagasy amin'ny hoe fananana an'izay hoe ianao manana entreprise fampianarana tennis zay inona no mety hoe ho tombontsoa ho an'ny malagasy ao anatin'izao? Ny tombontsoa ho an'ny mpanao tennis gasy dia hoe tena hoe miara-mizara an'le taranja hoe afaka manampy an'zareo izahay rehefa tonga any izy ohatrany hoe zany hoe afaka manampy zany rehefa tonga any Hong Kong izy parce que be da be ny gasy tsy manana moyen atongavana rehefa tonga any France tsy eden'ny fédération mihitsy tsy eden'ny fédération gasy kanefa rehefa tonga any Hong Kong izy ny club afaka manampy anazy araka ny tournoi sy ny organisation ary zay important satria les tournois tsy tournoi kely fa satria tournoi tena idébutenao an'le carrière hoe ho tennis pro ianao. Ny faharoa koa ny tena hoe mampianatra mizara l'expérience fa satria tamin'ny 2009 no nahazo an'le diplôme d'état avy any andafy dia efa hitako hoe intéressant zany hoe amin'ny coaching aty ny fomba hoe izarana an'le expérience.